Mamerina ny araba ho antsika tsirairay avy indray izay avy eto amin'ny ekipan'ny Météo Madagascar amin'ny ity maraina ny fahavalon'ny volana martsa 17 ity mahakasika ny ilay rivo-doza ENAO tamin'ny anora maraina teo dia any amin'ny distrikan'ny Mandritsara ny misy Foibeny ary efa nienina ny heriny izany hoe lasa forte tempête tropicale izy tamin'ny anora maraina teo izany raha ny fikisany dia mikisaka amin'ny hafainganam-pandeha 520 km isan'ora ary mizotra mianatsimo somary atsimo andrefana izy raha ny rivotra entiny dia 70 km isan'ora ary ny tafiotra kosa dia tafakatra hatrany amin'ny 30 km isan'ora raha ny vinavina dia afaka ora vitsivitsy eo dia hiditra ny distrikana Andilamena ity rivo-doza ENAO ity mbola miatra hatrany araka izany ny filazana loza miloko mena na loza mitatao na tsoina ihany koa hoe loza miatra ho an'ireo faritra efa navoray izany teo aloha izany hoe faritry Diana, Sofia, Sava, Analanjirofo, Antsinanana, Boeny, Betsiboka toy izany ihany koa ho an'ny faritany Antananarivo izany hoe ny faritra Analamanga, Bongolava, Itasy ary Vakinakaratra miatra avy hatrany ihany kosa ny filazana loza miloko mavo na loza manambana ho an'ny faritra Moronmany, Automatsiatra, Atsimo Atsinanana ary Vatovavitovinany filazana loza miloko maitso kosa ho an'ny faritra Anosy sy Androy ary ny distrikan'ny Betioky, Ampany ary Belenitra dia izay indray no masaka azona tolotra ho antsika tamin'ity maraina ny alarobia ity manome fotoana antsika afaka fotoana foy azadino hatrany manaraka ny fampahafantarana ny toetry ny andro eto amin'ny Météo Madagascar veloma tompoko.